aoka hiara-mivavaka isika rehetra. Fifaliana ho anay iray malalo ny ampivirinao eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao. Na dia misy aza ny toerana tokony hisy anay any ho any no tantananao izay ka tonga eto. Fahasoavana avy aminao izany ka dia misaotra tompo, mankasitraka anao zahay. Kehitriny raha andinika ny teninao zahay teny avy aminao mba fampaherezana anay ho tara-dalanay, mangataka zahay tompo ny fanahinao masina ny no ampitoetra izany ao anatin'ny fonay mba ho voninahitra ianaranao ny vokatra izany. Misaotra ray malalo. Amen. Dia afaly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo havana hatratra ity fotoana ity indray. Tiako ny manambara aminareo fa tamin'ny taona 2027 no nanangana ny mpiara-mamaky ny Baiboly ty sampana fanabeazana ity, ary dia isaorako ny tompo manokana satria mbola mitohy mandraka androany izany noho ny famindrampin'Andriamanitra. Ny antony izay nanangana anazy tamin'izany fotoana izany dia indrindra ny ampianarana ny kristianina ny tenin'Andriamanitra mba hoentiny miaina any amin'ny sehatra misy azy eo amin'ny fiarahamonina, any amin'ny fiangonana misy azy, ary dia izany monina anaovana azy hoe sampana fanabeazana. Ary izay rehefa nangatahana aho hanananjara androany noho ny zava-misy eo amin'ny firenena, dia te niara-midinika aminareo aho ny araka ny soratra masina. Eto moa dia ampahatsiarovina antsika fa ny fikambana ny mpiara-mamaky ny Baiboly dia izao ny tanjona fa nilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Noho izany tsy hevitra politika no ianarantsika eto na hevitra sosiolojika akory aza, fa ny tenin'Andriamanitra. Izany no hitantana antsika. Ka raha jerentsika ny hoe ny kristianina sy ny fitiavan-tany razana dia ny soratra masina ny fototra iorenana izany famelabelarana izany. Zao ary ny voalohany aloha dia jerentsika ny hoe fa inona moa no atao hoe kristianina. Raha manontany ianao aho zao, ianao ve malagasy kristianina sa kristianina malagasy? Kristianina malagasy, malagasy kristianina. Eritrereto tsara zany fanontena petrako aminao zany, fa miankina be dia be amin'ny valina zany fanontaniana zany ny ho fiainanao eo amin'ny firenena. Hitanao amin'izany fa tsy mazava aminao akory, tsy mazava amintsika akory ny hoe malagasy kristianina viasa kristianina malagasy, tsy mazava amintsika akory le izy. Ka andeha ary ho jerentsika ny hoe famitinana ny atao hoe kristianina. Misy karazany telo ny kristianina. Misy ny atao hoe kristianina ara-tantara, zanaky ny kristianina teny nalaza teto amintsika ny hoe je suis chrétien mais je ne suis plus pratiquant. Inona ny dikan'izay? Za aloha dia kristianina fa tsy manaraka antsony aho, fa da taranaky ny kristianina aho. Tahaka ny jiosy nilaza hoe manana ny Abrahama ho rainay zahay. Rainay Abrahama, fa moa ve manaraka an'Andriamanitra Abrahama tahaka ny nanarahany Abrahama azy ny jiosy? Izany taranaky Abrahama ireo, fa tsy miaina intsony ny fiainany Abrahama. Misy kristianina tahaka izany. Dadabe ny dadabenay nanorina ny fiangonana tanika dia kristianina zahay koa zany taranaka kristianina, kristianina ara-tantara, chrétien historique, ny olona tahaka izany. Misy ndray ny kristianina ara-piarahamonina.
raha mijery ny apokalypsy toko fahatelo anao andininy efatra mifirokatra amin'ny andininy faharoapolo dia mahita ny fiangonan'ny laodikia. Ny fiangonan'ny laodikia any am-piangonana daholo izy, saingy izao tsy ao am-piangonana Jesosy, any ivelany izy. Fa inona fotsiny ao forma fotsiny rehefa tsika manana an'izao manana an'izao zao, fa Jesosy mandondona riam-bavady ary iny efa mitsangana eo ambaravarana ako ka mandondona. Nahoana fa nga izy tsy ao am-piangonana? Tsy ao izy nahoana? Ny ao kristianina ara-piarahamonina fotsiny, chrétien sociologique. Raha mandeha ianao makany ambanivohitra ohatra, raha makany ianao haninany ianao mba hitsangatsangana ianao na hijery hoe aiza re zay mba kristianina eto amin'ity tanàna ity tompoko azafady etiny any am-pasteur ianao, etiny any amin'ny olona izay makany am-piangonana asabotsy na alahady. Mpakany am-piangonana amin'ny andro asabotsy na alahady manao raharaha ao amin'ny fiangonanao tahaka ny fiangonana Laodikia. Fa saingy izao tsy ao Jesosy, tsy ao izy, any ivelany izy. Gagany ianao mahita ny fiangonana Laodikia dia gaga zao amin'izao fotoana izao hoe ny fiangonana Laodikia raha mamaky ny apokalypsy toko fahatelo ianao dia izy ny 7e église et la dernière tany Azia Minorina nanoratana nampanoratany ny tompo. Izy ny dernière église nampanorata dia tsisy tsony ny église avy eo. Dia lasa eritreritra hoe chrétien sociologique no mameno any Laodikia, dernière église. So dia androny dernière église amin'izao fotoana izao mpanara-pomba ny betsaka, fa tsy kristianina ara-tsoratra masina, chrétien biblique, chrétien biblique, kristianina ara-tsoratra masina. Manahoana ireo kristianina ara-tsoratra masina ireo? Ny hitantsika dia izao, olom-baovao izy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Olom-baovao izy, jamba teo aloha, mahiratra azy ao, hafa zay. Teo ny anabavitsika nijoro vavolombelona, ny fiainany, fa hafa noho izay nandray an' Jesosy izy, nisy fiovana tanteraka teo aminy. Jamba teo aloha fa mahiratra azy ao. Olombao, raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Tonga zanak'Andriamanitra, tonga zanak'Andriamanitra. Tao ny tena mazava zay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, izao tontolo izao tsy nahalala azy, tonga tany amin'ny azy izy, tonga tany amin'ny Jiosy izay azy izy. Fa ny azy tsy nandray azy, fa izay rehetra nandray azy kosa dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary eto dia aoko fantatrao fa na iza tsy nandray an' Jesosy dia tsy tonga zanak'Andriamanitra izy. Ninona nataonao am-piangonana? Ianareo ngamba nahita n'ilay hoe vavahadin'ny lanitra, ngia Georges directeur lehibe no niseho teo am-bavahadin'ny lanitra izy. Inona ny fijoroan'ny vavolombelona? Zah Georges ny anarako, lehibe n'orinasa, zany nanome vola be indrindra tamin'ny nanaovana ny tilikambon'ny fiangonana. Fa nga ny vola alohan'ny am-piangonana nga no mahatonga anao zanak'Andriamanitra. Izay rehetra nandray le fanomezana, izay nandray le fanomezana, izany no tonga zanak'Andriamanitra. So sika mihevitra hoe tany am-piangonana kazao nefa tsy nandray le fanomezana ho tonga zanak'Andriamanitra. Aoka hazava tsara amintsika mihitsy, fa raha tsy mandray en Jesosy ny olona dia tsy tonga zanak'Andriamanitra izy. Kanefa tsy afaka handray en Jesosy izy raha tsy torina amin'ny filazantsara. Ahoana moa no andrasana an' Jesosy raha tsy nahalala ny filazantsara izy? Tsy hainy atao no mandray an' Jesosy. Dia izao anefa ny zavatra fantatsika, Jesosy dia fanomezana. Nomeny ny zanany lahatokana,
mba tsy overy za rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Iza hoe ny tsy overy zay rehetra nandray azy, zay rehetra nandray azy dia ny mihina hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Hanazavany jaonina 3:40 andro iandro avana dia nitondra vola 5 000 tato amin'ny baiboly koa. Tonga tao amin'ilay fiangonana dia narangarangako ny vola 5 000. Ty tompoko koa efa nimanitra omeny zay ty azy. Fa nga nisy olona nitsangana andray any zaza efa namerina intelo vao nisy zaza anankiray mbola tsy tena mbola lehibe fa mbola tanoranora, izy no nitsangana nandray ilay vola. Nitatompoko homeko ilay vola ary tena tiako homena saingy izao tsy niraisin'ny olona. Reniny olona hoe fanomezany ty, inona ny antony tsy nandraisany azy? Tsy nino angamby izy fa fanomezany iny 5 000 iny, fa ilay zaza no ny finoany dia nitsangana izy dia noraisiny ilay fanomezany. Ary zany ny problème mety amin'izao tontolo izao. Toriana ny filazantsara hoe nomeny ny zanany lahatokana, firy amin'ny olona am-piangonana no nandray ilay fanomezana, firy. Asa tsy hainy angamba ny nandray azy sa tsy vonina andray izy satria mbola mahana problème hoe za mbola te hanao an'izao ka raha mandray an'izany Jesosy zany so dia. Nefa ambarany Soratra Masina fa ny kristianina fitonga zanak'Andriamanitra raha tsy mandray an' Jesosy, raha tsy mandray an' Jesosy. Tsy zavatra hoe teoria zany, tsy teoria zany fa vérité ao amin'ny Soratra Masina. Zay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny anankiray Jesosy tompo no nilaza hoe nateraka indray, nateraka ny fanahy. Ilay olona tonga olom-baovao, olona nateraky ny rano sy ny fanahy. Nikodemosy anie nilazany Jesosy tamin'io hoe Nikodemosy ianao mpampianatra amin'ny Israely ianao nefa nanontany hoe inona no ataoko raha tsy ateraka indray ianao Nikodemosy. Ce n'est pas parce que tu es théologien que tu iras au ciel. Non. Raha tsy ateraka indray ianao Nikodemosy tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Niza te handova ny fanjakan'Andriamanitra tsy maintsy ateraka indray, ateraka ny fanahy ho Jesosy tompo. Ary izany natao hoe zanak'Andriamanitra. Ka raha manontany ianao zao am-piangonana, firy amintsika eto reto ny nateraka indray, batsangany hoe ny tanana oziny olona ga isany angatanana firy eo, tsy mazava aminy tsinona ka. Donc mbola tsy nateraka indray izy, tsy mbola tonga olom-baovao izy. Dia hoy Nikodemosy hoe zavy dia ateraka indray, ataoko ahoana mbola hiditra ny kibon'ny reniko indray viaka ateraka. Dia gaga Jesosy, ianao izy mpampianatra amin'ny Israely tsy fantatrao zany zavatra zany. Dia inona no ampianarinao ny olona? Inona no ampianarinao ny olona? Théologien eo amin'ny firenena ianao, tsy mahalala akory ny hoe ateraka indray. Dia inona ary no ampianarinao an'ireo olona reo? Ny fahateraham-baovao izany no mahatonga ny olona ho zanak'Andriamanitra. Ary izany no atao hoe kristianina ara-tsoratra masina, nateraka indray, tonga olom-baovao, tonga zanak'Andriamanitra. Kristiny velona ao anatiny, vaombo niaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ao Paoly. Tsy zaho intsony ny velona fa Kristiny velona ato anatiko. Tsy zaho intsony ny velona ozy fa Kristiny velona ato anatiko. Ka amin'ny zavatra zay ataoko dia tsy zaho intsony ny mibaiko ny amin'izany na manatanteraka ny amin'izany, fa Kristy velona ato anatiko no mibaiko ahy sy manome any hery hoentina manatanteraka izany. Izany no natao hoe kristianina ara-tsoratra masina, tsy mirere amin'ny hoe izaho, tsy izaho. Non, pas moi. Raha mahavita zavatra Solomona, raha tsy ianao Jehovah nanao ny trano, miasa foana ny mpanao azy. Ny kristianina tsy mirere amin'ny zava-bitany, ny kristianina ara-tsoratra masina, satria tsy izaho tsy izaho. Azy izahay no Salamo 115, azy izahay no mena voninahitra Andriamanitra fa nianaranao amin'ny zavatra rehetra zay ataony. Dia tsy mihevitra ny tenany ho mahavita azy izy, fa Kristy velona ao anatiny
ny oentiny manatanteraka sady manome azy ny saina sy ny zavatra rehetra izay ataony. Kristy ny velona atao anatiko ary satria zany no izy dia hoy velona ho an'i Kristy izy. Paoly miteny an'io. Kristy ny velona atao anatiko izy. Galatiana 2:20 ary velona ho an'i Kristy aho izy. Kristy no antony avelomako. Inona ny antony avelomako eto an-tany? Ny kristianina ara-tsoratra masina dia zao ny azy. Kristy no antony avelomako. Dia hoy Paoly amin'ny Filipianina ihany hoe zany ahozika aleoko makany amin'ny tompo izy fa tsara lavitra zany fa saingy noho iny aminareo dia mbola mijanona aho. Fa raha izany misafidy hoy izy aleoko mandeha tsara lavitra ny makany amin'ny tompo. Saingy noho iny aminareo dia aleoleo mbola hijanona aho. Hoy izy tamin'ny Filipianina. Satria velona ho an'i Kristy izy. Dia mazava loatra fa tonga zanaky ny mazava izy. Ahoana ny hoe tonga zanaky ny mazava? Fanjakana roa ihany no eto ambonin'ny tany. Ary mazava loatra fa matony tompona na hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aiziny pito manarona ny firenena. Mazava zany. Fanjakan'ny maizina ny fanjakan'ny mazava miady eto amin'ity zao ity. Ny zanaky ny mazava dia ireo rehetra izay nandray ny fahazavana Kristy io. Dia hoy ny voalazan'i Paoly hoe maizina ianareo fa iny efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Ny mampalahelo dia izao misy olona makany am-piangonana fa mbola mandeha amin'ny maizina ary zany tsy mampahazava ny firenena. Firifiry amin'ny kristianina eto Madagasikara mbola manompo razana. Firifiry mbola mandeha amin'ny maizina anie zany. Nanoratra tamin'ny gazety andray mandeha mikasika izany teny valiny hoe ianareo kristianina mivavaka amin'ny fahasambazaha amin'ny mivavaka amin'ny razam-bazaha zay na ny tokony aza tsy tia azy. Jesosy nolazainy amin'io ao amiko ao ny gazety. Isika kristianina ho mivavaka amin'ny razam-bazaha nefa le razam-bazaha io valalanam-boka tokony aza tsy tia azy hoy izy. Satria marina tokoa fa nombohan'ny Jesosy tamin'ny hasojaliana Jesosy. Fa isika dia milaza kosa fa tsia izy milaza hoe zaho ny fahazavana zao tontolo zao zay manaraka ahy tsy mandeha amin'ny maizina fa anona fahazavana ino. Inona ny dikan'izany? Indro ny aizina manarona ny tany, ny aizim-pito manarona ny firenena. Ka raha teo afaka amin'izany aiziny zany ianao manaraka an' Jesosy zay manaraka any tsy mandeha amin'ny maizina fa anana fahazavana ina. Manaraka aho hoe eny tompoko, tsy mandeha irery fa miaraka. Olay mpanompon'Andriamanitra iray. Nous les chrétiens, nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Nos ennemis sont les démons. Et le champ de bataille, c'est le cœur de l'homme. Miaramila ny Kristy sika kristianina. Marina zany, hitondrany mazava. Ny devoly manjaka amin'ny maizina, izany ny fahavalontsika. Ary ny toerana izay editsika dia ao amin'ny fonjanak'olombelona. Rehefa tonga olom-baovao ny fony mandeha amin'ny mazava izy zay. Fa raha mbola tsy miova ny fony, tsy mbola tonga olom-baovao izy mandeha amin'ny maizina izy na mana doctorat 10 aza. Izany ny fahamarinana ara-tsoratra masina. Ary zavatra lehibe indrindra dia izao, ny kristianina ara-tsoratra masina dia voasoratra ny an-danitra ny anarany. Voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Tonga zanak'Andriamanitra izy, ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra izy, io boky ny fiainana io, livret de famille de Dieu. Ka na inona ataonao eto ambonin'ny tany, tsy voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anaranao, tsy mandova Jerosalema vaovao havako. Fa aiza raha nisy tsy hita voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipo tany amin'ny fariafo izy.
tadidiko teo amin'ny fahafito amby folotaonako valo amby folotaonako teo eo tany fianaratsoa zahay nipetraka misy olona anankiray sany laza hoe voavidiko volany lanitra tsy tomboko rehefa tongo zay fotoana zay apokalypsy toko faharoapolo manomboka amin'ny faraky ambin'ny folo dia izao nolazaigny aho hoe dia nivelarina ny boky ary nisy boky ray koa nivelarina dia ny boky ny fiainana zany raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipo tany amin'ny fariafo izy natsipo tany amin'ny fariafo izy ary izany natao hoe fahafatesana faharoa izany natao hoe fahafatesana faharoa ny fahafantaranao amin'ny maha kristianina ratsoratra masina anao izany fahamarinana izany dia tsy mahatafandrimandry anao intsony ho aizany zanaky ny fireneko rehefa tongo zay fotoana zay tsy maintsy hisy zay na tiana na tsy tiana ho aizany zanaky ny fireneko raha nisy tsy hita voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipo tany amin'ny fariafo izy dia hoe fara hoe raha ho any an-danitra isika iseho anatrehan'Andriamanitra efa isy maro any ilaza hoe dia tsy mba nambaranao aizy eo anolohan'ny fitsarana farany mety hitrango zany zavatra zany ranona fantatrao ranona hitanao ho any amin'ny farimy rehetra afisolo fara satria tsy ao anatin'ny boky ny fiainana ny anarany tsy ao ny anarany ary nanianao koa azy malahelo aho ilaza aminao fa namandray fanasany tompo mandritra ny zato taona azy ianao nefa tsy nanoray an' Jesosy zao ny tenin'ny tompo isy olona anao amty amin'izany zany hoe tsy nihinana sy nisoro teo anatrehanao fa zahay fa zaho zao tsy fantarokory ianareo nahoana nihinana sy nisotro ianareo chrétien sociologique ianareo fa tsy chrétien biblique raha misy tsy hita voasoratra anatin'ny boky ny fiainana dia natsipo tany amin'ny fariafo izy dia kosa Jesosy tamin'ny mpianany aza mifaly satria manaiky ianareo ny fanahy fa misy mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo izay no zava-dehibe indrindra havako ny anarana voasoratra any boky ny fiainana ary izany maha kristianina anao fa raha tsy zany malahelo ahy laza aminao fa na dia jany eto amin'ny fanabeazana azy ianao mandra-pialan'ny fofinaina tsy mandova lanitra havako nahita gazety aho androany tanora anankiroa ndeha hivady raha fakaray volana eo eo accidenté maty androany zany gazety mivoaka androany fahafatesana ve ianao nga mahalala ny roviny io no tonga aza lalaovina ny mandrakizay amin'ny maha kristianina anao aza lalaovina ny maha mandrakizay ianao fa raha tsy voasoratra anao tamin'ny boky ny fiainana ny anaranao malahelo ahy ilaza aminao fa tsy kristianina ratsoratra masina ianao fa rehefa kristianina ratsoratra masina kosa ianao aikisika izao nefa raha mampanao zavatra ahy manohitra tenin'Andriamanitra ny manam-pahefana amin'ny maha kristianina aratsoratra masina ahy anome ohatra anareo azo ohatra anankiroa satria natrehiko daholo zany fantaro daholo tany amin'ireo teon'ireo aho tany Amsterdam vao vita ny conférence mondiale pour l'évangélisation inona ny zavatra nisy nivoaka tamin'ny parlement fa agréé ny mariage ny homosexuel tany Amsterdam io tany Suisse le intercesseur parlementaire anamako nanao fotoana zay rola hoe mba eto mijery ny parlement nareo RCA dia ny fanao fotoana zay kanjo tamin'ny fotoana io namonjy ahy izy azafady ry sefa tsy afaka mitondra semakany afa anio no discuter ao Suisse ao amin'ny parlement ny mariage ny homosexuel dia gaga falany izy io fa aizany kristianina amin'izany aizany kristianina mpanao lalàna dia hitanao zao fa zavatra manohitra tenin'Andriamanitra ve havako dia anaiky ve ianao dia hoekenao ve zany zao ny tsarovo ry havana
raha manaiky olombelona mihoatra noho jesosy ianao nefa pakany am-piangonana dia kristianina ara-piarahamonina ianao fa tsy kristianina ara-tsoratra masina. taona vitsivitsy lasa zay dia mbola niasa tampiaramaky ny baiboly aho, namangitry nanao tournée tany amin'ny province aho, chef protocole membre mpiaramaky ny baiboly tany itoerana. Zao ny teniny tamiko, mafy ny pasteur no azoko hoe fa hoana ho anaka. Zao ny taratasy azoko hoe ho avy ety Andriamanitra ranona ka didiavy vehivavy izy. Hanaiky izany ve ny kristianina? Hoy aho taminy, miala amin'ny sezanao anaka raha lany ianao raha-mandany io. Fa Andriamanitra ny tokony ekeny mihoatra noho ny olona. Andriamanitra ny tokony ekeny mihoatra noho ny olona. Reo manam-pahefana reo ekeko manaiky aho raha tsy manohitra tenin'Andriamanitra ny zavatra mpanaoviny ahy. Fa raha manohitra tenin'Andriamanitra kosa hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny famonjenako ao tanako. Naleo ndraha salama novonoina teny ambohipotsy toy izay tsy hivavaka amin'ny Jesosy intsony. Ary betsaka dorina teny faravohitra raha manandalana, navarina tany ampamarinina ny sasany, trambato tany fiadanina ny sasany, fa naninona tsy nanaiky ny teniny manam-pahefana, nandrara azy tsy hivavaka tamin'ny Jesosy tompo. Mampalahelo ry havana dia zao, na dia ny kristianina pakany am-piangonana aza ara-tsosialy fotsiny ihany izy hanika tsy mampaninina azy ny manao ny tenin'olombelona mihoatra noho ny tenin'i Jesosy tompo. Aleo ny sezany toy izay ny tenin'i Jesosy. Ianao izay tonga eto havako mieritrerita, ara-tsosialy ianao sa kristianina ara-tsoratra masina. Amin'ny toerana izay misy ianao, sao dia mibaiko anao ny vola, adinonao Jesosy. Sao dia mibaiko anao ny fahefan'ny tany, adinonao Jesosy. Fa ny kristianina ara-tsoratra masina, Jesosy aloha, tenin'ny tompo aloha. Mafy dia mafy eny zany hoe sady babo any Babilônina ianao e. Sadaka sy Mesaka ry Abednego, babo tany Babilônina ane izy. Zany hoe olona babo zany, olona tena tokony ilefitra mihitsy. Nanao lalàna nefa Nebokadnezara, fa tsy maintsy miakohoka amin'ny sary vongana nataony daholo ny olona rehetrarehetra rehefa maneno ny anjomara. Niakohoka daholo ny olona rehetrarehetra, eny na dia ny jiosy aza, telo lamonja ny joro, Sadraka sy Mesaka ry Abednego. Tezitra Nebokadnezara, atsoy aty reo telona reo, atsony izy telo lahy. Inona moa tsy ankehofinareo amin'ny sary vovongana zay natao? Aiza izy Andriamanitra avonjy anareo? Afanao impito ny laforo. Dia nafanaina impito ny laforo satria zany mibaiko ny Nebokadnezara. Ao tsofina indray mandeha indray ny anjomara, tsofina indray mandeha indray. Izy telo lahy mbola mijoro ihany. Nahoana? Satria ny Andriamanitray tsy manaiky zany, tsy manaiky zany ny Andriamanitray. Tsy misy tokony hamalinaina akory Nebokadnezara izy telo mirahalahy. Ny Andriamanitray izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny laforo misy afo rehetra io, nefa na tsy hahamonjy anay azy izy dia ambaranay aminao ny Andriamanitra dia tsy tomponay. Sary vongana zay nataony tsy ankofanay. Inona ny antony? Ilay Jehovah Andriamanitra dia nilaza hoe aza aminao sarin-javatra voasokotra hoanao, aza manan'Andriamanitra ava fa izaho ihany. Izao nefa ny mahafaly ry avo, rehefa mijoro tahaka izany izy telo mirahalahy, nalefa atao anaty laforo misy afo mirehitra izy, inona ny zavatra nitranga? Nanjary efa da izy tao, naniraka anjely ny tompony aro azy. Gaga Nebokadnezara, telo na tsipitsika ataoko no nanao efatra no hitako eo. Ary ny anankiray azo tahaka ny zanak'Andriamanitra, natsony izy telo mirahalahy. Izy telo mirahalahy mivoaty nareo. Sadraka sy Mesaka ry Abednego, mpanompon'Andriamanitra avo indrindra eo mivoaty, mivoaka izy telo mirahalahy, nasingam-bolo aza tsy mahay. Dia namoaka didy Nebokadnezara, namoaka didy izy, fa manomboka hatramin'izao ny vahoaka rehetra teto amin'ny fanjakako dia tsy mivavaka afa-tsy amin'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ry Abednego.
izany no vokatry ny fijony izy telo mirahalahy amin'ny fanontonan'Andriamanitra. Havako raha isika kristianina anie ny tena mijoro anaraka ny tenin'Andriamanitra, manaraka ny tenin' Jesosy tompontsika, iovana e ny firenena, miovana e ny lalàna e. Na i Babilôna aza nanova lalàna satria nisy olona mahatokony tompotao. Anjaranao ny mieritreritra amin'izay toerana misy ianao, anjaranao ny mieritreritra. Kristianina ara-tsoratra masina ve ianao? Misy soratra masina ve ny baiko anao? Na toeranaiza misy ianao? Na iza ny baiko anao? Sahinay atao ve ny manao hoe Nebukadnezaro ny Andriamanitra ho tomponay. Teo amin'ny fiarahamonina ihany koa tamin'ny andron'ny apôstôly norarany Sinedriona ny mpitondra fivavahana goavana, zany hoe ny azo lazainy hoe ny fohy be mpiangona no nandrara aza mitony an'izany Jesosy zany tsony ianareo. Fa ahoana ny apôstôly? Andriamanitra ny tokony ekeny anotrany olona, na dia mpitondra fivavahana ianareo manambaranay, manome anay lalàna tahaka zany, zahay tsy manaiky satria Jesosy zay nalaza hoe mandehany ianareo ka mitory aho, tsy afaka ny tsy hitory an'i Jesosy zahay. Andriamanitra tsara anareo izy na maro natren'Andriamanitra na tsy mianaiky ianareo mihoatra n'olona. Eto aho dia te hitarika ny sainao avako, ianao mpiasa ny ananonaninany, raha mampandainga anao ny mpampiasanao, raha mampandainga anao ny mpampiasanao, sanatriany izany azafady tompoko, kristianina ako tsy afaka mandainga. Dia miala eto anao tsy manino, satria amin'izay fotoana izay Jesosy anie ny tomponao e, izy anie ny tomponao. Raha izy ny tomponao dia izy no mitandrina anao. Taona maro lasa zay raha nanangana ny chaîne d'honnêteté mpiara-mako ny baiboly tamin'ny 87 dia tadidiko tsara misy namako anankiray directeur régional tamin'ny orinasa anankiray izy, nampahery azy aho kanjo zavatra nitranga dia tahaka zao. Misy projet avy aty ambony midina makany, izy ny directeur régional, ary le olona manome projet avy aty ambony aty manana fifandraisana aty ambony aty, fa ny azy koa directeur régional izy fa fohy be dia aty ambony aty. Zavatra nitranga dia zao, ilay nampanao le projet dia nanome hoe zao no ataontsika vidiny aho anatin'ny projet zao, anefa ny fanarahantsika ty ambony ity zaraintsika rolahy. Ary projet lehibe zany dia zao no nataony hoe non, je ne mange pas de ce pain, tsy mihinana amin'izany. Zavatra nitranga nefa asa zay nitranga taty ambony taty, niala tamin'ny asany izy fa nalany lehibe avy aty ambony aty. Dia inona tsy nananasa izy? Iny zao nefa fotoana fonray dia nahita asa tany anosy be ndray izy, lasa tany izy, nisy corruption koa tao, tsy nanaiky corruption izy, dia nalana tany koa, lasa tany mazangandra izy, voadaka avy any ndraiky io izy dia niony ndray zay rolahy. Voadaka ndray ay fe aza taitra fa Jesosy manana toerinao anao fa aza taitra. Tonga teto Antananarivo izy dia nantsony directeur général ny banque anankiray Nezara, fa tsy maintsy miakohoka amin'ny sary vongana nataony daholo ny olona rehetrarehetra rehefa maneno ny anjomara, miakohoka daholo ny olona rehetrarehetra, enina dia ny jiosy aza, telo lamonja ny joro, Sadraka sy Mesaka ry Abednego. Tezitra Nebukadnezara, atsy hoe ty reo telo nareo, natsony izy telo lahy. Inona moa tsy ankehofinareo amin'ny sary vongana zay nataoko? Aiza izy Andriamanitra avonjy anareo? Afanao impito ny laforo, dia nafanaina impito ny laforo satria zany baiko ny Nebukadnezara. Ao tsofina indray mandeha indray ny anjomara, nitsofina indray mandeha indray, izy telo lahy mbola nijoro ihany. Nahoana? Satria ny Andriamanitra tsy manaiky zany.
tsy manaiky zany ny Andriamanitra ay. Tsy misy tokony hamalinainao akory ny Nebukadnezara izy telondrala. Ny Andriamanitra ay izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehetra io, nefa na tsy hamonjy anay azy izy dia ambaranay aminao ny Andriamanitra ao dia tsy tomponay. Sary vongana izay nataonao tsy ankofanay. Inona ny antony? Ilay Jehovah'Andriamanitra ay dia nilaza hoe aza aminao sarin-javatra voasokotra hoanao, aza manan'Andriamanitra kapa fa izaho ihany. Izao nefa ny mahafaly ry havana, rehefa mijoro tahaka izany izy telo mirahalahy, na lefa atao anaty lafaoro misy afo mirehitra izy, inona ny zavatra nitranga? Nanjary efa da izy tao, naniraka anjely ny tompony aro azy. Gaga Nebukadnezara, telo na tsipitsika ataoko no na efatra no hitako eo. Ary ny anankiray aza tahaka ny zanak'Andriamanitra, natsony izy telo mirahalahy. Izy telo mirahalahy mivoaty nareo. Sadaka sy misaka rebidin'ireo mpanompon'Andriamanitra avy indrindra eo mivoaty nivoaka izy telo mirahalahy, nasingam-bolo aza tsy mahay. Dia namoaka didy Nebukadnezara, namoaka didy izy fa manompoka hatramin'izao ny vahoaka rehetra teto amin'ny fanjakako dia tsy mivavaka afa-tsy amin'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ry Abednego. Izany no vokatry ny fijony izy telo mirahalahy amin'ny fanontonan'Andriamanitra. Havako, raha isika kristianina anie ny tena mijoro anaraka ny tenin'Andriamanitra, anaraka ny tenin Jesosy tompontsika, iovana eny firenena, miovana eny lalàna. Na i Babilôna aza nanova lalàna satria nisy olona mahatokony tompo tao. Anjaranao ny mieritreritra amin'izay toerana misy ianao, anjaranao ny mieritreritra. Kristianina ara-tsoratra masina ve ianao? Misy soratra masina ve ny mibaiko anao? Na toeranaiza misy ianao? Na iza mibaiko anao? Sahinay atao ve ny manao hoe Nebukadnezara ny Andriamanitra ao tsotominay. Teo amin'ny fiarahamonina ihany koa tamin'ny andron'ny apôstôly, norarany Sinediona, ny mpitondra fivavahana goavana, zany hoe ny azo lazainy hoe ny fohy be mpiangonana no nandrara aza mitony an'izany Jesosy zany tsony ianareo. Fa ahoana ny apôstôly? Andriamanitra ny tokony ekeny mioatra ny olona. Na dia mpitondra fivavahana ianareo manambaranay, manome anay lalàna tahaka izany, zahay tsy manaiky satria Jesosy zay nalaza hoe mandehany ianareo ka mitory aho. Tsy afaka ny tsy hitory an'i Jesosy zahay. Andriamanitra, tsara anareo izy na maro eo natren'Andriamanitra na tsy, mianaiky ianareo mioatra ny olona. Eto aho dia te hitarika ny sainao avako, menao mpiasa ny ananonaninany. Raha mampandainga anao ny mpampiasa anao, raha mampandainga anao ny mpampiasa anao, sanatria izany azafady kristianina fa tsy afaka mandainga. Dia miala eto anao, tsy maninona, satria amin'izay fotoana izay Jesosy eny ny tomponao e, izy eny ny tomponao e. Raha izy ny tomponao dia izy no tantananao. Taona maro lasa zay raha nanangana ny chaîne d'honnêteté mpiara-mako ny Baiboly tamin'ny 87. Tadidiko tsara, misy namako anankiray, directeur régional tamin'ny orinasa anankiray izy. Nampahery azy aho, kanjo zavatra nitranga tahaka izao. Misy projet avy aty ambony midina makany, izy ny directeur régional, ary le olona manome projet avy aty ambony aty manana fifandraisana amy aty ambony aty, fa ny azy koa directeur régional izy fa fohy be dia aty ambony aty. Zavatra nitranga dia izao, ilay nampanao le projet dia nanome hoe zao no ataontsika vidiny aho anatin'ny projet zao, anefa ny fanarahantsika ty ambony ity zaraintsika rolahy. Ary projet lehibe zany dia zao no nataony hoe non, je ne mange pas de ce pain là, tsy mihinana amin'izany aho. Zavatra nitranga nefa asa zay nitranga taty ambony taty, niala tamin'ny asany izy fa nalany lehibe avy aty ambony aty. Dia inona? Tsy nananasa izy. Eny e, zao nefa fotoana findray dia nahita asa tany Anosy be ndray izy, lasa tany izy,
misy corruption koa tao tsinanaiky corruption izy tena lana tany ko lasa tany mazengandra izy voadaka avy any raiky misy de miondray zarola voadaka ndray ay ve aza taitra fa Jesosy manana toerinao anao fa aza taitra tonga teto Tananarivo izy de nantsony directeur général ny banque anakay satria fantany ny tantarany sy fandehany amin'ny fahamarinana de zao ny présentation nataony directeur général naitsoko directeur izy satria kristiana voninahitra Jesosy izy raha ny maha-kristianina anao ny antsony ny olona anao amin'ny toerana ambony Jesosy nametraka anao ny zany toerana zany mba hijoro vavolombelona amin'ny maha-kristianina ara-tsoratra masina anao kapahery anao aho raha misy fanenjehana anao amin'ny maha-kristianina ara-tsoratra masina anao aza matahotra fa ny tompo manana toerana omenanao raha sanatika miala amin'ny toerana tahaka zao azy ianao fa raha noho ny ratsy nataonao noho ny halatra nataonao na fanodikin-dina nataonao no tsy fahamarinanao no hiaran-javatra aminao izay fafiny olona no mitsinjaky azakaga ary aza manome tsinonizan'izy fa fataro ny tenana hoe inona ny fahatsoko sao dia tsy niaina tamin'ny fahamarinana matoa ry avina milazanareo an'izany fito amby folo taona ny asa-panjakana any ahy ary efa nahazo affectation disciplinaire aho noho ny fanekeko ny tenin'i Jesosy fa zaho misaotra amin'ny tompo aho fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana zavatra nisy telo taona monja taoriny nahazoko affectation disciplinaire lay manam-pahefanana ny affectation namangy olona teto Tananarivo zahay izy ano hitako monsieur le ministre qui a signé la note de service fantenina petrany taminay mivady mba ho voninahitra Andriamanitra ny finijoroanay amin'izany mbola mivavaka ve nareo mivady tsy miova Jesosy monsieur le ministre toutes mes félicitations izy ry havana rehefa ianao ny tena mijoro amin'ny tenin'ny tompo dia ho hitanao ny voninahitry ny tompo tao an-tranonay zany Petery inona nefa ny zavatra nataony mitovy ny tenin'Andriamanitra ny nataony fa ny fiangonana ny vavaka ho azy inona ny vokany navokany ny anjely tao an-tranomaizina Petera mbola fantatra mandaka ny rano ny tantarany ny fijoroanao amin'ny maha-kristianina ara-tsoratra masinanao dia tena ilaina ary ny fitondranam-bavaka ny manam-pahefana andraikitsika io Timoty voalohany toko faharoa andininy voalohany sy faharoa jereo nge Timoty voalohany toko faharoa andininy voalohany sy faharoa zao ny teny nampandronain'ny tompo ho an'ny Timoty ary indrindra entina ho antsika Timoty voalohany toko faharoa ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa koa mananatra voalohany indrindra aho mba hatao zay fangatahana fivavahana fifonana fisaorana ho an'ny olona rehetra ho an'ny mpanapa ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana mba hiainantsika miadana sy manofaizay amin'ny toe-panahy amin'ny fahamotenina rehetra izany ny tsara ka akasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika zay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina mangataka aho Paoly fivavahana fifonana fisaorana ho an'ny olona rehetra ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana eo ry havany petrahany fitondranam-bavaka ny manam-pahefana ary eto aho dia tia hanoro hevitra anao raha mifankatia amin'ny manam-pahefana no any ianao na chef de région zany na chef de district zany na maire zany na inona zany raha makany aminy ianao mivavaho azy eo amin'ny braony mivavaho azy eo amin'ny braony toko zao ny mahatonga aty aminao hivavaka ao anao aho
satria manam-pahefana ianao. Io ny tenin'Andriamanitra. Tsy zavatra forono zany, tsy tompo. Ary mahatonga ilazan'izany ry havana pratikako efa nataoko tamin'ny andron'ny président Ratsiraka zany. Tsy tany président Ratsiraka fa misy ministra sasatsasa ny fantatra mbola mpiasa mpanjakana tany amin'ny fonction publique tamin'izany. Mamanga ty amin'ny CRC nahoana. Tia ny tenin'Andriamanitra. Mivavaka ny tonanareo. Dia hivavaka ny sia zay ihany. Tsy hangataka ninina fa hivavaka ho anao aho. Mivavaho ny tonanareo. Andraikitry ny kristianina zany. Ary raha mbola mba azo atao koa manana fivavahana amin'ireny manam-pahefana ireny. Zany iny mba ho voninahitry'Andriamanitra ny zananareo. Fa izany nananganana nananganany cellule de prière tany amin'ny assemblée nationale tamin'ny 99. Mandraka androany mpiasa matiana ao amin'ny anteny mera-pirenena dia mbola mivory isaky ny talata maninona mitondram-bavaka. Dia hoy zany hoe la ny andro fotsiny nareo ranga zao tsy anjaranay zany. Ny anjaranay dia nivavaka satria zany mibaiko ny tomponay. Ary betsaka ny olona mangetaheta an'izany fa saingy tsy manana an'izany vision zany ny kristianina. Tsy manana an'izany vision zany izy. Matetika azy isika ny manome tsiny no atao nefa mbola tsy mivavaka akory. Ny kritika no atao nefa mbola tsy mivavaka akory. Tsy fantatra zay toerana misy anao any ho antsy fa manomboka hatramin'izao manana vision araka ny tenin'ny tompo dia hitondram-bavaka ny zao fitiavana tanin-drazana ane zany. Fitiava tanin-drazana zany. Ny olona faly manome tsiny fotsiny fa firy no mitondram-bavaka nefa nisy ka kristianina makany am-piangonana anjarany tsirairay avy no mandinitenany amin'izany. Ary ny ao Petera voalohany toko faharoa. Petera voalohany toko faharoa andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 10:10. Petera voalohany toko faharoa andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 10:10. Petera voalohany toko faharoa andininy 3:10. Ary noho ny tompo mialatsiny dia maneke izay rehetra voatendrin'ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria ny rahany hamaly izay manao ratsy izy, fa ho mpitera izay manao tsara. Fa toy izany no sitrako n'Andriamanitra hampanginanareo ny tsy fahalalan'ny olona dala amin'ny fanaovantsoa. Maneke eto anefa dia veriko ny ray maneke raha tsy manohitra tenin'Andriamanitra ny zavatra mpanaoviny anao. Mety anao mety hitrango zany eo ambany fahefana ianao, tsy maintsy ataonao ty jerenao anefa ny zavatra fa tsy miady, misy halatra ao, misy an'izao ao, dia anjaranao no miteny azafady monsieur, azafady chef, azafady directeur, azafady monsieur, fa zao no sainao ataoko nefa tsy zany eny io zay. Misy secrétaire zao ny tenin'ilay directeurany da zao fa tsy ao mampandaingy le secrétaire izy zany, tsy handray olona fa la zao fa tsy ao dia ao le secrétaire azafady monsieur le directeur, ilaza hoe tsy afaka mandray olona ianao fa tsy hoe tsy eo ianao. Fa raha hoe tsy eo ianao mandaingy za kristianina tsy handaingy sarotro zany. Je vous dis c'est difficile saingy zao rehefa ianao no manao zany noho ny amin'ny tompo. Ianao tsy avetrany dia nometsiny directeur, azafady monsieur le directeur fa zany ka kristianina tsy azoko atao ny mandainga fa zao ny tenin'ny tompoko aza mandainga. Fa izao raha ny hoe tsy afaka handray olona ianao dia ho lazaiko zany, tsy afaka mandray olona ho izy tompo zao. Fa raha ilaza kosa hoe tsy eo izy ianao nefa ao mandainga azy zany. Milaza aminareo ary havana fa tsy mora ny miaina fiaina kristianina nefa milaza aminao fa fifaliana ho anao zany ray androany, ho fifaliana ho anao zany ray androany. Fa na inona zavatra mety hitranga rehefa ianao
no manaraka ny tenin'ny tompo rehefa ianao no manaraka ny tenin'ny tompo dia ho hitanao ny voninahitryandriamanitra ho hitanao ny voninahitryandriamanitra raha sitrapon'ny tompo a satria fantatry fa mbola andeha hiasa ny maro aminareo raha sitrapon'ny tompo a dia ho tohizantsika amin'ny manaraka ny hoe tiany